Manaritra ny araba tokola izy toboko vavy amin'izao aliny alarobia fa 20 ny volana jona izao dia mbola ampitsikina hatrany indray no hanolorana ny fampalam-baovao ho antsika rehetra ny atokantrano any asaina avy hatrany ianao anaraka izany raha ireo santionam-baovao ary olona roanjato no andray anjara amin'ilay fivoriam-ben'ny mpanohitra izay ho tanterahina ny 20 sy ny 21 ny volana jona ho avy izao. Makasika kosa ny fifidianana kominaly dia tokony ho fantatra ny farany volana jolay izao moa ny fanapahan-kevitra momban'izay fifidianana fanapahan-kevitry ny fanjakana moa zany makasika an'izay fifidianana ben'ny tanàna izay vadin'ny filoham-pirenena voangy razonary mampianina nanomana etsika ho an'ireo ankizy sahirana miisa 500 sy 1000 teny amin'ny lapanambotsiroatra tamin'ity androany ity avy hatrany ary isika dia hiditra ao anatin'ny andinindininy izay vaovao izay ny makasika indrindra ny lafiny ara-politika ary no isantarantsika n'izao fampahalalam-baovao izao ho tanterahina ny 20 sy 21 ny volana jona izao ary moa nylay fivoriam-ben'ny mpanohitra izay karakarainy ny ekipa Andramatola Latsina Ravolomanana nisy ary androany ny fiorana tamin'ny mpanao gazety nitondrany ny mpanomana ny anjinjiny momba an'izay fivoriam-be izay. Olona roanjato avy amin'ny antoko politika 10 ary fikambanana mihoatra ny 90 avy eto andrenivohitra sy avy any faritra 20 no andray anjara ny fivoriam-ben'ny mpanohitra izay karakarainy ny ekipa Andramatola Latsina Ravolomanana. Etsy Mongote andrefanambojana no ifanaovan'izy ireo fotoana ny 20 sy 21 jona ho avy izao. Fivoriam-be izay nambara Andramatola Latsina Ravolomanana fa fanambarana ny herin'ny mpanohitra ka anisany asaina amin'izany ny vondrikerim-panohitra izay tarihan'ny Tina Sofra Rejina. Efa nisy solotenanay reto nandeha nifampidinika tany amin'ny Andriamatola ary naivo Ra Samuel dia HD dia nanaterana fanasana avokoa ireo antoko 10 ireo ary efa nandray zahay voatsiela adiny ray lasaka amin'izay nisy solotenany Andriamatola Tina Sofra Rejina teto asainay izy andray anjara ao anatin'le 2 andro hatramin'izay oza hoe mbola tsy nisy fanoerana mihitsy tena mijoro mazava teto Madagasikara tsy nisy foto-kevy-dehibe mihitsy fanarahany lazazy fa samy mpanohitra dia eto Antananarivo eto matetika ataony atelier ary ataony fikonan-dohatsy fa am'tindray mitoraka ity dia niezaka izahay ampandray anjara mavitrika mihitsy ireo avy any amin'ny faritany oko fantatritsika fa any amin'ny faritany tsirairay avy any dia efa misy fifanantonana fampidiniany ny samy mpanohitra ny fandamina ry zareo andefa solotena ty matapaka andray anjara amin'ny fionamben'ny mpanohitra eto Madagasikara fa tsy ny fionamben'ny mpanohitra monina eto Antananarivo fotsiny ihany akory dia zany dia tena tsindrinay mazava tsara mba tena hoan'ny malagasy rehetra ny zavatra hotapahanato zay le légitimité fa tsy hoandrakoto na rabe na antoko politika zatsy na zaroa. Manindritra io fivoriam-ben'ny mpanohitra io ihany koa no hanatanterahana ny fifidianana izay lehiben'ny mpanohitra. Hatreto dia mbola tsy nisy ny filazana ofisialy izay kandida ifanandrina amin'izany fa raha ny feo mandeha anarana telo ny fantatra fa mety hiditra an-tsehatra ho lehiben'ny mpanohitra. Andriamatola Edgar Razafindrava PDS Antananarivo renivohitra teo aloha, Andriamatola Alain Marsan kambana ny CST teo aloha ary Andriamatola Max Fabien Ndjeniriny filohan'ny sangan'ny Madagasikara.